Zay ny amin'iny fa maneho ny tsy fankasitrahany ny fandrodanana trano fonenana eny amin'ny tanàna Andohana Mandrose zay ny Andohany ireo mponina tsy manohatra velively sy ny fanamboaran-dalana izy ireo saingy lavin'izy ireo kosa ny fandrodanana trano fonenana ampolony maro mantsy ireo tokantrano voatery tsy manan-kalofana raha ho tanterahana izany fandravana izany. Ny lahatra teny amin'ny arabe ireo mponina etsy Andohany Mandrose Androany manolotra ny fanalana azy ireo sy ny fandrodanana ny trano fonenany. Ny baribary ny sora-baventy milaza ny tsy fanekena ny fandravana ny trano eny toerana fa manaiky kosa ny fanatanterahana ny fanamboaran-dalana. Trano miisa 10 manamorona ny arabe no harodana raha nambaran'ireo mponina raha toa ka efa nahatratra 50 no efa narodana hatramin'izay raha nambaran'izy ireo hatrany. Mitaky ny tsy androdanana ny trano fonenana ireo mponina izay nilaza fa efa nanajary ny tany tao anatin'ny 30 taona. Efa 30 taona mahery ny toerana iteto hoe amboarina ny lalana nefa ny tranonay no ravaina. Dia mba mangataka aminareo zany zay tokony mba tsikitiana le toerana misy anay fa afaka amboarina le lalana. Fa mijaly izay vahoaka majinika mpianatra hianatra hanala BPC hanala CP nefa izay korotanina le sainay izay olona mba mivelona ka raha mahoanina androany no tadavina no hoanina pitsy tadavina. Dia mba mangataka izay tompoko hoe alao zay mba hipetraka mpilaminana ny vary zay mandoa patate zay mandoa hery misy zavatra atao eny fokontany mbola tonga fosy zay fa tsy tary zany. Efa tao anatin'ny herintaona no nofefena ny tanànan'izy ireo raha ny nambaran'ireo mponina izay tsy nafahan'izy ireo nanohy ny asa fivelomany. Ny fefena taona tato zay nandritra ny herintaona mahery nefa ny toerana misy anay tampanjakana amin'ny titre communal zany hoe kitany ity zany ny titre roa titre communal ndray dia ndray misy tompony pera 11 commune sy pera 11 misy tompony. Dia rehefa taty aoriana zay dia herintaona zay nesorina namena taratasy zany zay hoe asaina miala teto zay dia io boklena taolina teo zay nandritra amin'ny herintaona mahery herintaona sy 10 volana zay boklena taolina teo nangina amin'ny vahoaka tsy niteny nefa ny ranomasiny vahoaka tsy zakan'le olona nanao izay zavatra izay tsy hiala eto amin'ny toerana mihitsy zay satria efa 30 taona mahery zay ny nanajary. Ny fanatsarana sy ny fanamboarana ny lalana mampitohana Ambohipo iny no antony anesorana ireo mponina ary mirevy 12 metatra miala amin'ny arabe no esorina raha ny fanazavana izy ireo hatrany ary nanamafy ny tsy fanekeny izy ireo. Mangataka amin'ny tompon'andraikitra mahefa mba hijery akaiky azy ireo ny mponina satria dia tsy misy mihitsy ny resaka fanonerana raha toa ka misy ny fandrodanana ny trano.